ao anatin'ny vaovao tapatapany indray kosa raha dia hoentina amintsika ny akony fifamindrampahefana teo amin'ny ministra vaovao an'ny rano Fundray Mananjary Joanita sy ministry ny rano teo aloha Reboza Julien. Ao ihany koa ny fanazavana izay nentin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mahakasika indrindra moa an'ireo mpiadina tamin'ny fanadinana BPC izay tsy afaka niatrika ny fanadinana noho ny tsy fahazahoana ny taratasy fampiantsona. Mbola anatin'ny vaovao tapatapany ihany koa no hitondranantsika ny mahakasika ny lozam-pifamoivoizana izay niseho ny farany herinandro teo teny amin'ny lalam-pirenena fahafito ary nietsika fizavana ireo moto izay nataon'ny zandarmarie-pirenena. Ho arantsika ary ireo. Totosa tao anatin'ny firalahiana tanteraka io arivo io teo Ambohijatovo-ambony ny fifamindrampahefana teo amin'ny ministry ny rano teo aloha Andriamatoa Reboza Julien sy ny ministra mpisolo toerana Ramatoa Ndray Mananjara Joanita izay ministra fahasalamam-bahoaka raha teo moa nanome tokony ministra mpisolo toerana fa anohy ny asa efa natomboka teo anivo izany ministera izany ary hiezaka hatrany hanatsara ny asa satria ny rano dia isan'ny fototra fampandrosoana firenena iray. Ny aiky ministra fanabeazam-pirenena Andriamatoa Manoro Regis fa nisy tamin'ireo mpiadina tamin'ny fanadinana BEPC tamin'ny volana aogositra teo tsy afaka niatrika izany noho ny tsy fanomezan'ny sekoly azy ireo ny taratasy fiantsoana na ny convocation. Nambarany fa efa nisy ny fanelalenana nataon'ny ekipan'ny ministera ho an'ireo sekoly tsy miankina izay tratra antso ka ny ampahany ihany no nanaiky ny zara ny taratasy fampiantsoana. Mijanona eo amin'ny fanelalenana ihany no andraikitra ministera amin'ny trangan-javatra tahaka izao no ministra satria any am-piandohana dia efa misy ny fifanarahany taletsekoly amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny ray aman-dren'ny mpianatra mikasika ny tsy maintsy andoavan'izy ireo ny saram-pianarana ara-potoana sy ara-dalàna. Nisehoana lozam-pifamoivoizana teto miadana manjaka tanàna amin'ny lalam-pirenena fahafito 3 kilometatra mialana Ambatolampy ny aliny zoma teo. Raha ny fanazavan'ny mpamily lany rivotra ny tsindry isatry ny kamion izay nitatitra toaka sy kabaro avy any Toliara nikasa hiakatra ny Tananarivo ka nitarika izao lozam-pifamoivoizana izao. Olona 3 moa no tao anatin'ity kamion ity tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza ary tsy nisy ny naratra na ny ainana fo tamin'izany. Nanamafy ny fisafoana ireo moto mifamezivezy eto Andrenivohitra indrindra teto Analakely sy manodidina azy ny zandarmarie-pirenena nanomboka ny farany herinandro teo taoriana ny trangana fipoahana bomba vita malagasy tamin'ny trano fandraisam-bahiny sy teny amin'ny FM Analakely ny herinandro lasa teo. Raha ny fanazavana avy amin'ny zandarmarie-pirenena moa dia nitondra moto ireo olon-dratsy nanipy ny bomba teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Muraille de Chine ny farany herinandro teo antony natanterahana izao hetsika izao. Mifanojo amin'ity tranga ity ihany koa dia voarara ihany koa manomboka izao ny fividianana lasansy amin'ny tavoahangy na ny jerrycan. Marina moa fa mbola mitohy fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao.